Raha sitraka reo andehantsika hika aleloia ho an' Jesosy Kristy ety am-panombohana. Aleloia, aleloia. Tonono fiadanan'i Jesosy amin'ny olo akaikinao a. Teneny mihitsy ianao io a tahiny Jesosy manokana ianao raha ny fiadanan'ny tompo ho aminao manokana. Teneny mihitsy Jaona 14:27 tanteraka aminao androany ny fiadanan'i Jesosy ilay navelany a ho aminao manokana indray androany. Aleluia. Tsy maintsy mitafy ny fiadanan'i Jesosy ianao miala eto satria ny fonao efa vonona tsara eo amin'Andriamanitra. Amen. Andehantsika hitsangana iaraka hivavaka raha sitraka ao a. Tonga dia vonontsika ny Salamo 5:100 a. Salamo 5:100 tonga dia sokafantsika eo a fa hivavakantsika mialohan'ny hamakiantsika ny ten'Andriamanitra. Dia aoka amin'ny fo feno fitiavana sy fifaliana no hitsenanao zany ten'Andriamanitra zany a. Esory ny vesatra rehetra za mieritreritra ny zavatra izay mety natrehana ny alohan'ny hidirana tato fa zao dia tsika ampifantoka ny amintsika rehetra amin'ny Jesosy Kristy irery ihany. Hivavakantsika tompoko. Andriamanitra rainay masina mandrakizay. Rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Ray masina indrindra, ilay tsy miova, ilay feno fitiavana, ilay ambony indrindra, ilay Andriamanitra mpiady mahery, Andriamanitra tena fanehoam-pitiavana tsara indrindra. Aleloia. Voninahitra ho anao Andriamanitra. Fenao ny matoy izao any tsirairay avy. Matoy izay tafajoro, noho ianao Andriamanitra. Matoy izay mahery eto Andriamanitra, dia mbola noho ianao Jesosy. Afaka mandroso izahay satria noho ianao Andriamanitra. Misaotra ny amin'ny fitantananao anay tsirairay avy, anay rehetra ny ainga tany amin'ny toerana maro samihafa izay Jesosy, fa teo foana ny tananao nitarika anay Andriamanitra. Mety nisy asa, mety nisy fianarana, mety misy andraikitra, mety nisy raha tao an-trano Andriamanitra, fa zany rehetra zany tsy afaka nefainay, tsy afaka nataonay Jesosy Kristy raha tsy noho ianao, raha tsy teo ianao Andriamanitra. Misaotra Jesosy fa ianao dia mampianatra anay eny an-dalana eny isan'andro isan'andro. Vonona foana ianao amin'ny alalan'ny fanahinao masina, mampianatra anay amin'ny alalan'ny teny, amin'ny alalan'ny zavatra aseho, amin'ny alalan'ny hetsika maro samihafa Andriamanitra, mba hahafahanay manana fo. Aleluia. Fo vonona tsara amin'ny asa izay efa homaninao any tsirairay avy Andriamanitra. Misaotra Jesosy ny amin'ny teny rehetra izay nrenesinay nandritra ny herinandro, na ny sekoly latsinainy, sekoly talata, sekoly larobia, ny fizarana maro samihafa teny amin'ny tambajotra serasera maro samihafa Andriamanitra ao anatin'ity asa fanompony ity. Misaotra Jesosy ny amin'ny fampiasanao ny mpanomponao maro ao anatin'ity asa fanompony ity Andriamanitra izay mitarika anay amin'ny tenin'ny fahamarinanao mandrakariva. Jesosy ao koa tanteraka aminay mihitsy ny teninao amin'ny Salamo 5:100 andiny 5:100 hoe fanilo ny tongotra sy fanazavana lalako ny teninao. Jesosy ao amin'ny fotoana rehetra dia aoka ny dingana rehetra izay ataonay Andriamanitra na amin'ny tongotra vanana na amin'ny tongotra vy Jesosy dia vokatry ny fahenoana sy ny fandrenesana ary indrindra ny fankataovana ny teninao Andriamanitra. Aoka tsy hetsika izay Andriamanitra raha tsy ianao no miteny. Aoka tsy hetsika Jesosy raha tsy ianao no manambara, raha tsy ianao no manoro, raha tsy ianao no mitantana anay tsirairay avy Jesosy. Amin'ity fotoana ity Andriamanitra dia tonga eto izay androany. Misaotra anao ny amin'ny zavatra rehetra, ny amin'ny fahagagany, ny amin'ny fahitam-pity Jesosy tsy voatery zavatra tsanga teo amin'ny fiainana ihany misy saorana ianao Andriamanitra, fa mety misy zavatra nitranga teo amin'ny fiainan'ny hafa Andriamanitra izay hitanay fa tena voninahitra ny anaranao miseho mihitsy izany Andriamanitra. Dia misaotra izahay Jesosy ny amin'ny tokantrano, ny tsirairay avy, ny amin'ny fiainana, ny amin'ny olona izay nahita asa Andriamanitra tsara indrindra, ny amin'ny fitahinao ny tokantrano tsirairay avy, ny amin'ny filaminany tokantrano Andriamanitra, ny amin'ny fiasan'ny teninao, ny amin'ny fipoahan'ny teninao tao anatin'ny tokantrano tsirairay avy Andriamanitra. Amin'ity fotoana ity Jesosy dia misaotra anao izahay satria fantatray fa ianao Andriamanitra tena manao zavatra tsy takatry ny saina, mihoatra noho ny tonono ny vavano afaka ataonao Andriamanitra, mihoatra noho ny sainsainay akory Andriamanitra no efa homaninao sy ataonao Jesosy Kristy. Dia misaotra anao izay Jesosy ny amin'izany. Ndao tsika hisaotra ny Jesosy androany raha sitraka ao. Asandrato ny fisaorana, hisaora izy ny amin'ny fiainanao manokana, hisaora izy ny amin'ny zavatra rehetra mitranga amin'ny fiainanao androany. Asandrato ny anarana masina fa tsy misy anarana ambony ny anaran'Andriamanitra ray. Dia Jesosy Kristy zany. Asandrato misaora anao, misaotra anao izay Andriamanitra fa noho ny fitiavanao dia eto izay Andriamanitra. Jesosy tsy hoe izahay be vitamine indrindra na be calcium indrindra Jesosy fa noho ianao Andriamanitra. Aleluia. Ilay mampijoro anay Andriamanitra tsy ny sakafo nohaninay Jesosy Kristy no mahatonga anay matanjaka. Betsaka mety ny olona mety mihinana sakafo mitovy amin'ny nohaninay Andriamanitra fa tsy voatery mitovy ny tanjaka Andriamanitra. Jesosy misaotra anao izay ny amin'ny asa Andriamanitra fa tsy izay rehetra niditra sekoly nomenao fahatakarana manokana fa izay akaiky anao Andriamanitra arakaraka ny anakaikezany ianao Andriamanitra. Aleluia. No anehoanao ny fahatsaranao sy ny fahalehibiazanao Jesosy Kristy. Misaotra Jesosy fa tena tia anay ianao. Misaotra Jesosy ny amin'ny intelligence ny tsirairay avy. Aleluia. Tsy hoe ny intelligence ny ray aman-dreninay Andriamanitra no nampitainy taty aminay, fa zany Andriamanitra dia mbola avy aminao ihany Andriamanitra. Ny fahatakarana rehetra. Misaotra ny amin'ny fitadidiana Andriamanitra, ny amin'ny teninao. Aleluia. Misaotra ny amin'ny fanahinao masina izay mampatsiaro anay isan'andro isan'andro. Fa tsy tahaka an'izao Andriamanitra ny fiainanay. Raha tsy noho ianao.
saotra Jesosy. Amen. Taontsika tehaka ho an'i Jesosy amin'ity fotoana ity. Alleluia. Dia ampatsiaro antsika fa tsisy nenena avy amintsika reto. Tsy misy na mampaniry ny hotananao raha tsy vitanao. Manapaka azy mety vitanao, fa mampaniry azy tsy vitanao, sady tsy vitako. Mampaniry ny volontsika tsy vitantsika izany. Ao amintsika dia misy an'ity zavatra anankiray ity mialohan'ny hamakiantsika ten'Andriamanitra. Tiako ianao tena hifantoka tsara amin'ny fahalehibiazan'Andriamanitra. Misy rano kely izay eo amin'ny vatantsika olombelona izay tsy eraky ny sarona stylo akory. Izany hoe tena kely. Fa nefa raha vao tsisy an'izay rano izay eo aminao manokana, eo amiko manokana rehefa mifoha maraina dia tsy afaka mihetsika io masoko io. Misy rano kely izay avelan'Andriamanitra mikorina amin'ilay lalan-drano eto amin'ny masonao eto, dia mahatonga n'io masonao io voatondraka rano dia afaka mobile, afaka mihetsika miakavia sy miakavanana. Izany izao tsy tonom-bavaka antsika tsirairay avy izany. Mbola tsisy mihitsy ataontsika ianao fivadikana dia hivavaka ho an'ilay fantsona kely eo amin'ny masonao eo. Fa noho ny fitiavan'Andriamanitra dia mihinanao maimam-poana izany. Mbola zany zavatra anankiray izany resantsika eto, fa be dia be tsy takatry ny saina. Ataontsika tsy hametraka mihitsy hoe ny intelligence anao mbola ambony ny an'Andriamanitra, fa mbola sombony io. Ary dikan'izany sombony izany tsy hoe raha hampafolony akory eny reto hoe, tsy hoe 1 sur 100 akory ary na 1 sur 1 million, fa ny fisainan'Andriamanitra izay mahatonga an'Andriamanitra miteny fihevitra sy izy maninona tsy fihevitra reo. Dikan'izany nangeza raha ny lohanao tsy omby ny hevitr'Andriamanitra io. Alleluia. Fa ngeza lavitra ny fihevitr'Andriamanitra. Ataontsika iondrika eo anatrehan'Andriamanitra amin'izao fotoana izao dia hanomana ny fontsika hamaky ny tenin'Andriamanitra. Miomana ny fonay Jesosy ahafahany mitsenanao Jesosy Kristy. Oka tsy amin'ny tanana maloto Andriamanitra nitsenana ianao Andriamanitra, ary indrindra tsy amin'ny fo maloto Andriamanitra nampandrosoana ianao. Voaka fo madio mendrika anao Andriamanitra. Amen. Amin'ny anaran'i Jesosy ny tenin'Andriamanitra. Rahantsika rehetra mamaky miderany Jehovah miantso ny anarany, atao fantatra any amin'ny firenena ny asany, mirao azy mankalaza azy, saintsainy ny fahagakana rehetra ataony, ataovy reherehanareo ny anaran'ny masina. Aoka hifaly ny fony izay mitady an'i Jehovah, mitadiavan'i Jehovah sy ny heriny ka tsy sao mandrakariva ny tavany. Tsarovy ny asa mahagaga nataony dia ny fahagagany sy ny fitsarany vavany. Amen. Jesosy hikatsaka ny tavanao mandrakariva izay Andriamanitra, satria ny eo amin'ny fanatrehanao Andriamanitra ny tsara indrindra, eo aminao Andriamanitra ny mety indrindra ho anay tsara ry avy Andriamanitra. Eo aminao no misy ny fifaliana eo amin'ny fiainanay Andriamanitra. Eo aminao no misy ny tena fitsiriana, fitomboana tahaka n'ilay tena ny tsimoka teo amin'ny fanatrehanao Andriamanitra. Ny fiainanay rehefa hoentinay eo amin'ny fanatrehanao Jesosy Kristy. Dia androany Andriamanitra, ianao ilay mahay mampitombo. Alleluia. Anao ka mampitombo fahatsaranao eo fiainana tsara ry avy. Amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Daontsika tehaka mafy ho an'i Jesosy amin'izao fotoana izao. Amen. Halleluja. Daontsika hiaraka kika mafy hoe voninahitra ho anao Jesosy. Halleluja. Daontsika iorakoraka mafy ho an'i Jesosy androany. Namen'Andriamanitra antsika ny hery, ny tanjaka. Amen. Nameny antsika ny fahasalamana. Afaka hijoro ao anaty androanao androany. Anatitra fanatitra izay tena avy ao am-ponao rehetra, ho an'ilay tianao, ho an'ilay nanagana anao, ho an'ilay namonjy anao. Daontsika hitehaka mafy ho an'i Jesosy. Dia aoka ny fonao hifaly sy ravoravo ao anatrehany androany. Halleluja. Aoka ny feno fifaliana ny fonao androany. Daontsika hiarahira, ikaw desidera. Ikaw desidera, tsy mampanaya izay lalovako, lehibe indrindra no ato anatiko. Jesosy no anarany, terako mpandresy aho, mihoatra noho ny mpandresy aho, pandovany fanjakany aho. Feno ny
tsika fotoana mihitsy androany a tsisy avelatsika ho raraka na dia ray minitra na dia ray segondy fa hifantoka tanteraka amin'i Jesosy tsika amerina ny voninahitra ho an'i Jesosy tsika araoko tsika senao androany dia hiara ilaza hiara hiteny fa Jesosy enao no heriko raha sendra ory a Jesosy a enao no mampifaly ahy tsy olona ny antenaiko ampifaly ahy tsy valin-javatra no antenaiko ampifaly ahy fa nitokana ampy ampifaly ahy dia ianao rery any Jesosy a zany mivavaka androany ninninona mitranga ninninona lalovanay Jesosy a ety amin'ny tany fandalovana izahay efa nitenenao dia tsy maintsy miady izahay ety tsy maintsy mandalo kanefa zao Jesosy a tsy ahoronay amin'ny zavatra renay na hitanay na mety tsapanay amin'ny tenanay na hitanay amin'ny fiainany hafa ny tenenanay fa tsara ianao fa ny zavatra fantatray dia tsara avokoa izay rehetra nataonao Jesosy a mamerina ny voninahitra ho anao izay misaotra tamin'iny herinandro iny misaotra ny amin'ny zavatra rehetra Jesosy a ny amin'ny zavatra rehetra mihitsy no hitsaofanay ianao androany fa ianao ny fifalianay raha ory izahay ianao Jesosy ny fanasitranana anay raha sendra tojorofo izahay ianao ny mpanangana anay Jesosy a ianao mpanome anay saina vaovao raha miatrika fotoana izay hoe tsy hitanay izay atao eny Jesosy izay rehetra manatona anao tsy mba tapidalakale zany Jesosy satria tsisy miady ho anay izay fa ianao no efa mijoro ho miady ho anay isan'andro saotra Jesosy ny avitiavanao Haleluya verenao Jesosy ny voninahitra aoka ho tsapanao mihitsy ny mahatsinitsinina atsika asianao Jesosy reto ny zavatra rehetra ho atsika tsy ahita tsara tsy ahita mihoatra no Jesosy tsika fa izy mihitsy ny avilay tsara indrindra Haleluya dao arahantsika tehaka izany sady faly ao amintsika Haleluya ianao no fazavako anaty alina ianao no mampitsaka anaty ady ao ianao no mampahera raha milokivy ao dia ianao tompo dao versika ianao no fazavako anaty alina ianao no mampitsaka anaty ady ao ianao no mampahera raha milokivy ao dia ianao tompo dia ianao tompo zava-drehetra amiko fa ianao tompo fiainako
Jesosy azala vera vao tsy eo anao tsy mety so Jesosy no miaina tsy misy anao zany aza mafoy aza mandao anay amin'ny fotoana rehetra Jesosy a tanterao aminay le teninao milaza hoe zao ombanareo mandrakariva bara-patapera amin'izao tontolo zao halleluia ianao ny fiarena iano fifaliko Cura Sedra ura ianao no fiere cura tudo material ianao no herichu narera kanyaku deanao ianao tupo vertika ianao no fifaliko cura Sedra ura ianao lazao ihany ianao Jesosy ny ilaiko isanandro tupo ilaiko isanandro favery ora lavitrana lazao favery ora lavitrana favery ora lavitrana
tsy anao takandreo virjinidimy adala tompo fa ho toy ireo endry kosa izay natakatra fa mila mitahiry solika amin'ny fotoana rehetra ho vonina amin'ny fotoana rehetra fiverenanao na andro nalina na oviana Jesosy tehiry izay Jesosy mandrakizay Jesosy mety misy taona ianao tena mandefa mihitsy afo tsy ho fahafatesana nefa ny antony izany fa tianao ny adiovanay ny atonga anay ho pura tsara Jesosy mba homendrika ny fampakaram-bady ny zanak'ondry tehirizay fanamasina tsy alaminao mandrakizay tsy herikeriky tsy ho morakivy ny fiainana fa ho anao mandrakizay nasarotra za ny lalana makany andanitrany na fisedrana tsy maintsy ho Sakanai tiwani nasarujaza nilala na makani makanya ndani jani na metu fise jana timai tulatuba Sakanai tiwani Fizau andu sufon Minuna manula Tumpoti emuja Vandaraka Anau Tanu mafia tupo Teiris wawanau Mandakiza Nasaruchaza nilala na makani makanya ndani jani fisejana timatulaluva no tasakana nasaruchaza Zawan Rusufane Binuna Manulon Tumpoti Ebujati Vanayaka Haya Tanu Mafia Tupo Teirizwawana Manchakiza Sunitana Sunifya
ninina résultat voakany dokotera jesosy dia misaotra anao fa afaka manana fahatakarana nitsika ao anaty vavao ratsy amin'izao tontolo izao ilay izy mety ratsy fa ho anay zanakao kosa jesosy dia faly izay satria mibitaka sady ny aty anatinay fa ahita ny fahaizanao miasa indray ahita indray ny tananao mitsotra amin'ny fiainanay ianao jesosy zay jesosy faly sady zay jesosy na ho afanay nimpito azy amin'ny lafaoro jesosy tsisy afaka mikasikasika ny volondohanay na dia singam-bola anankiray ary satria ianao no efa niadinay ka ninina tafioatra androany ninina mety tonga eo fiainanay androany ilaza aminay fa tsisy hevitra ny fiainanao dia tsy tafavoaka izany intsony dia efa imezanay izany jesosy satria ny teninao ny famarinany eo fiainanay tsy izay lazainy olona ny famarinany eo fiainanay tsy izay hitany masonay ny famarinany eo fiainanay fa ny teninao jesosy ny famarinany eo fiainanay ianao no efa milaza sy nampanantenanay jesosy fa nandeha amaky lohasaliko ny fafatesana dia tsy atahotra ny loza efa ny tenao sy nitsorakazonao manafatahotra anay jesosy iverina toky aminao zay ao anatin'ny tiry ty tiako anao anatin'ny tiry ty tsy tanotry tsy toloky tsy natao ampitombany anao zao afatra zao fa jesosy mandefa ny teniny androany te ampahery anao manokana izy androany aka ianao hitsikitsiky sady fa miadinao jesosy amen aka ianao hifaly sady resao le eo akaikinao resao le akaikinao dia andao tsika ary lasy ratojany mafiao dia zao no tsaroko hoe akaiky mpamonjy ao ratondraka mirano dia tsy maintsy tafitao akaiky mpamonjy ao aka ianao resilatra esorina ny aiky fa izao tsy ambaly usasaponi ireo te ampijaly nalefa naty ao tsy ahoako satria zao akaiky mpamonjy aventsika ihany ratojany mafiao dia zao no tsaroko hoe akaiky mpamonjy ao ratondraka ny rano dia tsy maintsy tafitao fa akaiky mpamonjy ao Surmani ai fai sauti amari Usasaponi rezete apitali Na levanati au Zao sachizao Akaik pamunzia Mitana misuja munzia Mitana ni misuja hamunzia fona Ratuzu ula nasifaka panga Manamitabia era misi futona sama zindaza se atau tira falo fa isa não jude fanta chufa akai pamunzia ratuza di mafia tesoro tsarukwe akai pamunzia ratuza grande tsumans safita akai pamunzia Surmani ai faz auxiliari Usasaponi rezete apitali Alefanati au Zao sachizao Akaik pamunzia Mitana ni mitsucha amunzia fona Ratuzu ula nasifaka pana Manabitabi era misi futona sama zindaza si atau tiro fabaluau faisa não jude fanta chufa akai pamunzia Nasabe akai que nossa desviou isso Ratuza di mafia tesão no tsarukwe akai pamunzia Ratuza kanirau desse mais tafita akai pamunzia Surmani ai faz auxiliari
rehefa mafy amin'ny fonao rehetra dia aoka hitan'i Jesosy ianao. Tao malaheloelo ianao nefa akaiky mpamonjy e. Ciao ksatiza akaik pamunja batuki tupuiana nizavate tadianya dao hariuru akifina Tauta nizabatareta anyatau batuki ditupu iana nizabatareta Sono tsara miteny lavitra ny fitiavana ianao mo misarobidy noho ny ainy fa nefa nomeny ianao aokenao hitsara fa fonirano masonao esorireo tempite Nizavatra reta Nizavatra reta Ainyata Ainyata Amen. Alleluia. Alohan'ny andrenesantsika fitsoana vavolombelona dia misy andin-tsoratra masina zanakely dia avy eo hivavaka tsika jaona toko faefatra andiny fa 9 ambin'ny folo enina amby roapolo valo amby roapolo ary fa 7 amby roapolo amin'ny anaran'i Jesosy ary Jesosy taminy andeha ary antsovadinao dia makanisa ty ao amin'ny andiny fa 9 amby roapolo ary Jesosy taminy sao zay miresaka aminao no isy andiny fa 7 amby roapolo dia nandao sino raha vehivavy ary niankany tanàna ka nanao taminy hoe andeha izaza lehilahy izarona izay nilaza tamiko nataoko rehetra izay izao angano Kristy
ny antony vavaka ataontsika dia zao hoe misy zavatra nataon'i Jesosy teo amin'ny fiainantsika fa tsy afaka hitantara le zavatra nataon'i Jesosy teo amin'ny fiainantsika tsika raha tsy révélé marina teo amin'ny fiainantsika hoe iza moa Jesosy. Tsy afaka tsika hoe hitona ny olona lasa misy blocage ao anatin'ny fotsika hitantara ny zavatra nataon'i Jesosy teo amin'ny fotsika raha vao tsy tena niona tamin'i Jesosy marina tsika. Dia izay ny ampirisihako antsika androany ataontsika hivavaka ao anatin'ny fotoana fohy hivavaka tsika Jesosy tena aoka tena iona taminao marina ako tsy le aka zavatra eny aminao fa tena fionana marina le vehivavy tsy hoe nandray tany amin'ny Jesosy fa se révélé tamin'i Jesosy fantany marina hoe iza moa Jesosy ary inona ny antony nahatongavan'i Jesosy. Dia rehefa nitranga teo amin'ny fiainana izay dia lasa tsy voatazona intsony le vehivavy fa raha nanafina ny zavatra nisy teo amin'ny fiainana izy indray ny lasa niazakazaka tany amin'ny tanàna hoe misy an'izao ary izao no nataon'i Jesosy teo amin'ny fiainako. Dia mahita fa misy olona be da be eto nanovan'i Jesosy zavatra teo amin'ny fiainana fa tsy haiko hoe inona mitazona anao ohatran'ny miafinafina any ambadika any fotsiny nao tsika hivavaka Jesosy tena mangetahetanao zay asandrato ny vavaka ao anatin'izany fotoana izany dia ajaniko ty micro ty fa miteneny ianao mafy teneny hoe tena te iona aminao Jesosy tsy le zavatra ataonao fa tena aoka ianao tena iseho amiko amin'ny maha Jesosy ianao tena ho tafahoana marina aminao fa tena ahatsapy zay fa noho ianao noho ny zavatra nataonao teo amin'ny fiainanay dia tena niova amin'ny fiainanay ka tonga anay zany tena hoe hiazakazaka anambara ny nataonao tsy eto amin'ny trampokon'olona analakely ihany tsy ao atokantrano ihany fa eny na dia eny amin'ny tanàna zay misy anay ary any amin'ny toerana rehetra zay nanaovanao fahagagana dia tsy homenatra zay anambaranao amin'ny anaran'i Jesosy amen. Amin'ny anaran'i Jesosy amen. Andao tsika hiditra amin'ny fijonona vavolombelona mananteny Jesosy za moa zany efa manantena foana ary tsy miova amin'ny fanantenako fa isaky ny zoma sy sabotsy dia manantena fijonona vavolombelona foana ako ao anatin'izany dia asaintsika ty rahalahy mahafinaritra ty hanambarany zavatra. Alleluia. Voninahitra ho an'i Jesosy fa nisy fotoana tena tojo ato mafy tokoa araka le hira teo fa zay ny jironeto hoe tena akaiky mpamonjy antsika nananan'olona trosy zay dia sahiran-tsaina teo amin'ny famerenana azy satria nisy problème be dia be fanesy izy fa tamin'ny fotoana anankiray tsy ampozina dia nampahitan'Andriamanitra fity zay tena vita ara-dalàna le trosy ary mbola mihoatra ny eritreretina ary no nisitrahanay tamin'i Jesosy tamin'izay fotoana izay dia anankiray koa tojo ato mafy koa le motoako nisy fahasimbana tena maromaro dia tsy nieritreritra hoe ho vita vetivety le izy misy piesy maromaro mila soloana misy révision tena mila amboarina dia tsy haiko hoe tamin'ny fomba hoana fa tena niasa Jesosy tamin'ny fotoana anankiray dia nampahitany fity koa zay nisy olona nanamboatra maimaim-poana le moto soloany vaovao ny piesy tena voninahitra ho an'i Jesosy rehetra ihany tsy noho izaha fa noho izy rery ihany. Alleluia. Alohantsika hiteka mafon'i Jesosy te hampahery anao aza atao makasika ny fijoroanao sy ny fanaranao an'i Jesosy ny zavatra mety mandalo eo amin'ny fiainana ranofo manara foana aza atao voakasika zany ny toe-po fa ninona mitranga eo Jesosy tsy maintsy ao foana izy miandry. Amen. Atsika hiteka mafon'i Jesosy andraisantsika ny mpanompon'Andriamanitra andraisantsika ny lehilahin'Andriamanitra. Alleluia.
atao mafimafy le tehaka ao makasitraka ny ray aman-dreny dia makasitraka ny zoky ihany koa mame fotoana kely afahana mijoro eto iaraka kely tsika ao anatin'ny fotoana foy izara zavatra kely aminao mino aho fa mety hazava aminao angamba ny atao hoe fiakofanao rinan'izao fotoana izao amen ny atao hoe miaona amin'i Jesosy dia tsy hoe faly fa ny atao hoe miaona amin'i Jesosy dia miova ny fiainana amen raha niditra teto ianao zany ka mety navesabesatra ka nisokatra fotsiny fonao dia vitan'i Jesosy izy raha izay ho anao zay fa ny antom-pisinao tonga eto dia tadidio tsara fa ho an'ny hafa da nefa kitsika ny tenin'Andriamanitra vetivety sakafo ny baiboly raha misy eo aminao raha tsy misy eo aminao dia mila mitondra ianao amen satria lasa haingitrano le izy Exodus 3:7 dia ny 9 7 hatramin'ny 11 ozy ny teny amin'ny anaran'i Jesosy ary fanaon'i Mosesy ny maka an'ilay ka manorona azy eo ivelan'ny toby lavidavitra ary ny anarany dia nataony hoe ny tranolay fionana ary izay rehetra nitady an'i Jehova dia nivoaka hoeny amin'ny tranolay fionana izay teo ivelan'ny toby amen raha fantatsika ny tantaran'i Mosesy dia Mosesy tena nitady an'Andriamanitra ary tamina endrika hafa mihitsy ny tediavany azy dia tao anatin'ny fiombonana tao anatin'ny fiakofana teto amin'ity teny ity dia ozy izy le teny hoe fanaon'i Mosesy ozy izy ny maka an'ilay ka manorona azy eo ivelan'ny toby lavidavitra tamin'ny voalohany Mosesy rehefa nitady an'Andriamanitra dia izy rery nitady ary mbola tsy niona tamin'Andriamanitra izy aloha dia natsoina hoe lay le izy fa rehefa niona tamin'Andriamanitra izy dia niova ny anaran'le lay lasa trano lay fionana halleloja raha tonga eto ianao zao androany tsy fantatra hoe inona ny antony hatongavanao eto mety zavatra angatahana ve zavatra ilaina ve kely loatra zany fa raha hitady an'Andriamanitra ianao tonga eto lehibe loatra zany jereo tsara Mosesy tsy niantso an'iza n'iza rehefa nandeha nakeo amin'ny tranolay izy rery ny batan'ilay izy rery ny nandeha fa rehefa nandeha izy dia nitazan'ny olona mbola nitazana ny olona aloha fa tonga ny fotoana rehefa niona tamin'Andriamanitra izy dia tsy maintsy nanaraka azy ny olona halleloja hitanao misy dikany matoa tonga eto ianao raha dia mbola tsy tonga teto akory ary ianao dia efa vitan'Andriamanitra zay ilainao tsy tokony mila mangataka akory ianao fa mila miona aminy ianao rehefa ozy izy le teny hoe ary ny anarany dia nataony hoe tranolay fionana tsy afaka ny teny izy fionana raha tsy efa niona tamin'Andriamanitra izy dia vao niona tamin'Andriamanitra fotsiny izy dia ny zavatra nitranga dia zao ozy izy hoe ny tranolay fionana ary izay rehetra nitady an'i Jehova dia nivoaka hoeny tranolay fionana izay teo ivelan'ny toby tsy nila nitaritina le olona fa ny fahazavan'i Kristy tao amin'ny Mosesy ny nataona ny olona matoa sarotra be ny taonanao ny olona dia satria tsy misy fahazavana ianao zany fa rehefa misy fahazavana ianao dia mahagaga le izy fa na tsy miteny ary ianao dia manaraka ny olona zay le zavatra nitranga teto toizako le teny ary raha mivoaka eo amin'ilay Mosesy dia nitsangana ny olona rehetra ka samy mijanona teo anoloan'ny varavaran'lainy lainy avy ka nitazana ny Mosesy mandra-patonga ny eo amin'ilay
ary raha niditra tao amin'ilay Mosesy dia nidina ny andro rahoana ka nijanona teo anoloan'ny varavaran'ilay, ary Jehova dia niresaka tamin'i Mosesy. Ary hitan'ny olona rehetra ny andro rahoana nijanona teo anoloan'ny varavaran'ilay, dia nitsangana ny olona rehetra ka samy nekohaka teo anoloan'ny varavaran'ilay avy. Ary Jehova niteny fanatrika tamin'i Mosesy tahaka ny olona miresaka amin'ny sakaizana, ary niverina anakeo amin'ny toby izy, fa ny mpanompony dia Josoa zatovy ny zanaky Nona tsy niala tamin'ilay. Tony hoe diniantsika kely, hitanao, rehefa olona anankiray avy miona amin'Andriamanitra dia olona anankiray feno famirapiratana ny fiainana ary ny olona anankiray avy niona tamin'Andriamanitra dia olona anankiray feno fanetretena. Zany hoe zany Mosesy jereo tsara fa rehefa tonga izy tao amin'ny tranolay fionana nisy fotoana maromaro vao tafahoana, fa rehefa tafahoana dia nasarika ny olona amin'izay satria misy zavatra tsy fahitany tamin'ny fiainan'ny Mosesy na tonga azy voatarika. Ianao zao tonga eto miandrandra mafy anokatra ny fo ho feno fanantenana fa iona amin'Andriamanitra, ajanony daholo ny zavatra rehetra. Raha ho avy eto ny mpanompon'Andriamanitra izarany teny, aza atao tafapetraka eo ianao, rehefa misy anjaranao fa tonga dia mitsangana dia miorakora mihitsy ataovy amen, aza menatra amin'izany ianao. Halleloja. Aza mody an'ilay mangingina rehefa mazy zay lazay mpanompon'Andriamanitra hoe misy zavatra azonao nefa afeninao. Ataovy misy jereny nareo zao tsisy mitsikina ray ary, nefa ny atongavany eto azo fifaliana, fa vokisam-pifaliana ny eo anatrehana. Hay zary? Ha. Halleloja. Jereo ne ny antom-pisinao, jereo ny antom-pisin'ny Mosesy tsy nitaona izy fa ny zavatra nitranga nanaraka ho azy ny olona, ary nanaraka ny olona tsy nakeo amin'ny Mosesy fa nakao amin'Andriamanitra. Halleloja. Tsy ianao no arahan'ny olona satria tsy ho hitany ianao raha feno fanetreteny, fa Andriamanitra no hitany. Ianao natao hananan'ny olona fatakarana. Jereo ny Mosesy vao tonga ny anarany tranolay fionana dia nivoaka daholo ny olona, tsisy nanao lay tamin'ny voalohany, fa rehefa nahita n'Andriamanitra dia zareo ary samy mijoro izy rehetra teo amilay ny. Rehefa nahita ny vokatra tamin'ny Mosesy izy dia samy nanomana lay daholo zanak'Israely rehetra teo ivelan'ny toby. Ary zareo mifatakarana nananan'i Josoa. Ozy izy le amin'ny andininy fa 120 azafady. Ary rehefa niverina tany amin'ny toby ozy izy Mosesy dia Josoa nijanona tao amin'ilay. Halleloja. Ny antom-pisinao ampitombo ny olona fa tsy ampiena ny olona, satria ny antom-pisin'ny Mosesy dia nampitombo an'i Josoa. Tsy niteny Mosesy nanao hoe Josoa manaraha, fa nijereny Josoa nanapatakarana. Halleloja. Dia navela ny janona hitombo. Halleloja. Mino afa afaka ho zaraiko misy zany amin'ny manaraka dia afa mafy an'Andriamanitra ianao. Halleloja. Dia tsika hivavaka ary tiako hitsangana ianao. Alohan'ny hivavahantsika dia tiako mba jerenao ny eo akaikinao. Dia zao atao azy, tsikitsika kely izy aloha. Dia lazao an'izao izy, izao hoe ny tsy ampy aminao. Fifaliana. Mifalia ary. Halleloja. Ndao tsika hisaotra ny tompo dia handray ny mpanompon'Andriamanitra tsika. Misaora amin'ny zavatra rehetra ozy fa zany sitrapon'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy ho anareo. Raha eo amin'ny anaran'i Jesosy
feno fankasitrana anao zay, feno fiderana anao zay, feno fankalazana anao zay. Indreny hafalianay satria tsy mitovy amin'izay idirana eto ny voana eto. Makasitraka zay satria ny antom-pisinay dia tsy ho anay fa ho an'ny hafa. Jesosy eo, aoka miratra ianao eo amin'ny fiainanay. Aoka izay iaina fa ianao mitombo. Dia raina mandrakizay ianao raha misy teny anjaranay Jesosy dia raketinay atao am-ponay na marary na manitsy na mikapoka ninina endrika zany vonona zay Jesosy. Vonona andray an'izany ary fantoka tanteraka zay. Tsy ala mainy eto zay fa tsy maintsy miova ny fiainanay araky ny sitraponao Jesosy. Dia raina mandrakizay ny anaranao Tompo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona masina manakery avy any Nazareta. Dia akamafitsika andraisantsika mpanompon'Andriamanitra. Merci pasteur. Alléluia. Asehoy amin'ny fifaliana mitehaka amin'ny revitrevitra be ny ao anatin'ny fotsika ho an'i Jesosy. Miarabantsika amin'ny anaran'ny Tompo indray tratra soa an'ity fotoana androany arivo ity. Tonga soa eto amin'ny fanatren'Andriamanitra ianao mba mamaly ianao hoe tratra soa. Tonga soa eto amin'ny fanatren'Andriamanitra ianao zay. Ozy izy ny Jakoba toko voalohany dia 12 amin'ny anaran'i Jesosy. Sambatra izay olona maritra fakapanahy fa rehefa voazahatoetra izy dia andray ny satim-boninahitra fiainana izay nilazain'ny Tompo omena izay tia azy. Ny olona tian'i Jesosy dia tsy maintsy maneho ny fitiavany amin'ny faharetana fakapanahy, amin'ny fijoroana ny fizahanttoetra sy ny sedra. Dia ozy izy ny Baiboly hoe misy satim-boninahitra fiainana ao aorianan'izay. Efa ela nangataka tamin'ny Tompo an'ity zavatra ity. Isaky maheno hoe test. Manao an'izao foana. Test. Sedra. Fizahanttoetra. Fa tonga ny fotoana. Ary anio manokana. Mahafaly ihany izara aminao loha hevitra anankiray mitondra ny lohateny hoe sedra ho amin'ny tsara indrindra. Test for the best. Yeah. Misy tononkira anankiray izay. Mba tonga dia miomana zany ilay hira ohatsa. Tsy voafetra ny tanomaso sy izay hoentin'ny fiainana. Lalana tsy maintsy ho diaviko satria tsy zany no misafidy fa raha ny tiako tsy mandeha amin'io ny fanamboaranao. Raha ny fahatsapako dia ohatran'ny voamboatra fa mahavariana fa rehefa ianao dia ohatran'ny mila amboarina foana. Indraindray azy ohatran'ny mila tsy ho tanty. Maimay vai ireo fisedrana. Mahita n'Andriamanitra zany rehefa andresaka tamin'ny sadraka sy misaka Abednego. Tonga avy any ilay miaramila ratsy fanahy. Ozy izy Nebokadnezara. Fanao impito. Ray mandeha tsy tahitr'Andriamanitra. Indroa, intelo, ny efatra, indimy, inenina, ny impito. Zay vao nitsangan'Andriamanitra. Hiasa amin'izay. Misy zavatra ohatran'ny heverinao fa mamay fa eo Andriamanitra na hitsangana amin'izay. Misy zavatra heverinao fa mamay vai fa eo Andriamanitra mitsangana amin'izay. Toy izy le refrain ho ataony lizy fa mba ataoko le anjarako dia mba iroa fotsiny aloha. Tompo ao matoky fa mety ny fitondranao azoko antoko fa nitananao rangamo mba azy. Tsotr'izay le fomba firanazy fa samy manana ny anjelinao ranga tonga dia atobonao tonga dia manodidina fa tsisy miala zany eo hoe. Nisy tononkira zay nataoko tamin'ny pasteriazy atao le anao moa izy tao ty pasteriazy le nanao sy tatikitsolizy fa natolizy dia hoe ataovy zay ataony lafa za tsy maintsy hanompo fa akaiko mpamonjy zay le izy zay. Tsy haiko raha azonao ngamba nytiako tenenina. Aza velisy asakana amin'ny fanoloran-tenanao zany. Aza velisy asakana ny etaetanao an'Andriamanitra. Aza velisy asakana amin'ny fitiavanao an'Andriamanitra. Amen. Tsangan'ny tananao ataontsika hivavaka Tompo. Aza vao ny saiko. Ampitoera tao anatiko ny fanahinao mba tsy atahotra ny lalina hitondranao tsy atahotra ny fitsapana, tsy atahotra sedra, tsy atahotra fizahanttoetra. Va hankasitraka anao ho fisaorana tena mavesatra feno voninahitra
ho fisaorana tena vototra avy renaty ny foko a amin'izay fitondrano fantatro fa mampety indrindra amin'ity taona 2023 ty amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy a Nazareta. Amen.
ray amin'ny anaran'i Jesosy a misaotra anao zay a ny amin'ny fanambarana sy ny fisehonao rehefa nizaha toetra ny Mosesy ianao a dia niseho taminy a ary nampiasa azy nampiasa ny fisehony a mba hahatonga ny zanak'Israely a ahita ny fisehonao. Nisy aza ny fotoana nomenao fafana ny sofony zanak'Israely rehetra andrehanao miteny a avy tao atendrombohitra. Mampatsiaro anay zany fa zay ataonao amin'ny anankiray dia azonao atao amin'ny rehetra. Ary indrindra rehefa tonga ianao Jesosy, zay rehetra naseho anao dia afaka aseho eo amin'ny fiainanay, satria raha ianao ny Kristy a dia izahay kristianina manara-dianao. Androany hariva raha manokatra ny fony tsiraray avy ary inoko fefa mamanga ny fanahinao, tsy misy tonga etiko sendrasendra fa nitarihan'ny fanahinao ao anatin'ny sehatry ny fitondranao sy ny fitantananao. Maro ny zavatra mifamaofao fa ny zavatra isaorana ianao, savovona ny trosa fa manokatra lalana zay tsy hain'olombelona akatony ianao, ny ray mpimaso voafafa ary Andriamanitra ny ambim-bava ianao misy ambiny. Saotra inko Tompo rehefa simba ny fitaovam-pelantananay, indraindray ohatra ny manasy misalasala kely zay hoe aiza indray no amoronona budget mihoatra rea anatin'izao fiainana efa miha-mahafinaritra zao, vidinetana efa mihena, amen, fari-piainana efa miha tsara, amen. Madagasikara efa tafavoaka zao amin'ny anaran'i Jesosy. Mahitanao zay hoe aza manà zanako, aza manà, ataoko vaovao dovolo tsy mipiesa eo moto anao simba. Andriamanitra, Andriamanitra ianao. Zay rehetra tonga eto amin'ity takarivo ty aza vela hiala maina. Raha misy reradreraka dia ianao ampatanjaka sy hanome azery. Raha misy tratran'ny confusion na mety ho tratran'ny fahaverezan-kevitra na fahadisopana tenana, tahaka ilay vehivavy niaraka tamin'ny sininy tonga teo am-patsakana no aoka ho fotoam-piaonana amin'ny olona io, ty fotoany ty ahafahany mahita anao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta, amen. Tehaka mafy be tsika ho an'i Jesosy a, maza ho toerina vetivety ary. Sedra ho amin'ny tsara indrindra. Test for the best. Misy best tao zany fa ianao no mikoropaka dia manjary matahotra an'ilay test. Ny zavatra mampatahotra dia zay zavatra tsy fantatrao. Lasa mitondra tahotra ao anatinao ny testa zay tsy maintsy ho tonga eo amin'ny fiainanao ka tsy hanananao fahalalana na fahatakarana. Jakoba toko voalohany dimy faharoa dia manambara amin'ny anaran'i Jesosy hoe ry ralahako, ataovy fifaliana avokoa raha hiara amin'ny fakapana samihafa ianareo. Mbola tsy resaka momba ilay fizahan-toetra zany fa hiditsika fa ny introduction tenenin'ny Baiboly dia zao asio fifaliana aloha dia atreo ampifaliana. Merci pasteur. Raha mitady toerana tsisy fizahan-toetra ianao, any an-danitra any, fa raha mbola eto tany ianao tsy maintsy miatrika. Timoty faharoa toko faharoa dimy ambin'ny folo minaran'i Jesosy, mazotoa manolotra ny tenanao amin'Andriamanitra olona voazahan-toetra, mpiasa tsy mahazo henatra, mizara tsara ny teny fahamarinana. Fa ino io test io? Fizahan-toetra, testa na toetra. Ny matière traitena amin'ny examen testa na toetra dia toetra. Exodus toko faharoapolo andimy faharoapolo. Inona le izy pasteur? Ty le izy aloha, zay aloha no mbo hitako dia zaraiko aminao amin'ny anaran'i Jesosy. Exodus toko faharoapolo andimy faharoapolo. Dia ho Mosesy tamin'ny olona, aza matahotra fa tonga Andriamanitra mba hizaha toetra anareo. Ka ianao le miteny izy tonga soa ianao e, hizaha toetra izy zay. Oui.
hitanao misy zavatra mila fatarina manjary lasa tonga Andriamanitra miaraka amin'ny façon-any dia ianao manantena an'Andriamanitra amin'ny façon anao. Tonga izy Mosesy, izaho toetra anareo ary mba ho eo anatrehan'ny tavanareo ny fahatahorana azy mba tsy hanotanareo. Aika ny dikany hoe fizahn-toetra dia Andriamanitra mijery raha matahotra azy ianao na tsy. Fa to dia mety. Raha zay voarainao dia afaka to dia mirava amin'ny fivoriana. Ny testa zany rehefa tonga eo aminao dia Andriamanitra te hijery hoe matahotra azy ianao sa tsy matahotra. Tsy vavaka ny resantsika teo tompo faran'izay tena matahotra anao tsy zay. Tsy hira le izy, tsy t-shirt anaovana, fa fiainana aseho. Tsy mampaninana tsy teneninao ary fa iaina. Tsy mampaninana tsy tanizaniza azy fa iainanao. Tsy mampaninana na mety ho heverin'ny olona aza fa tsy matahotra an'Andriamanitra ianao fa avelao Andriamanitra rangany ahita hoe tena matahotra azy ianao zay le test zay. Averiko Exodus 20:20 aza matahotra fa tonga Andriamanitra mba hizaha toetra anareo ary mba ho eo anatrehan'ny tavanareo ny fahatahorana azy mba tsy hanotanareo. Reo anjelina toyany miodidina ozy izy salamo ny anjelinao mitovy manodidina zay matahotra fa tsy mitovy manodidina zay mihira. Dikan'izay raha tianao marina zany ny tononkira iny tsy maintsy matahotra azy ianao. Ny anjelin'i Jehova mitoby manodidina an'izay matahotra azy. Genesis 22:12 avy reny hoe fizahn-toetra fatahorana an'Andriamanitra. Dia hoy Andriamanitra tamin'ny Abrahama, Abrahama, aza maninditra ny tananao amin'ny zazalahy ary aza maninona azy akory ianao fa hitako zao fa keo leo ambony hitako zao fa matahotra an'Andriamanitra ianao ka tsy narovanao tamiko ny zanako dia nilahatokanao. Ny objectifan'ilay fizahn-toetra nanjoany Abrahama rehefa niteny tamin'ny Abrahama Andriamanitra hoe atoloro ny zanakao dia te hahita Andriamanitra hoe matahotra avy ianao sa tsy matahotra. Blesinina vetivety kely. Ny ambony indrindra tamin'ny Abrahama izay nitahina tamin'ny zavatra rehetra tsy vola mankarena fa zanaka. Anka rehefa tonga Andriamanitra hikarakara azy dia nikarakarena tamin'ny vola mankarena satria tsy misaina vola mankarena. Toy izany hoe fa misaina zanaka tonga miaraka amin'ny angady sy arina koa Andriamanitra hizaha toetra azy satria zanaka ilay izy. Tonga Andriamanitra tsy niteny hoe meo adolo ny volanao satria fantatr'Andriamanitra izy Abrahama hoe iny na zay ho avy amin'ity volany ity dia fomeko anao meloa. Ozy Andriamanitra hoe tsy volany tenao tapindohany fa ny zanany. Fantatrao mahatonga an'Andriamanitra mifidy an'i Abrahama ho ray ny fitahiana. Olona tsy misaina fitahiana. Eo vetivety dia miditra miverytsika amin'ilay testa. Josefa ihany koa dia voalaza fa ny zan'Andriamanitra toetra. Salamo 5:7 minaran'i Jesosy. Mandra-pahatonga amin'ny fotoana tanterahan'ny teniny dia nizaha toetra ny Josefa ny tenin'i Jehova. Genesis 2:7 ozy izy Josefa, zao no ataovy dia ho velona ianareo ao nozy izy fa izaho matahotra an'Andriamanitra. Sekren'i Abrahama rehefa nizahana toetra naseho amin'ny fanatahotra an'Andriamanitra izy. Sekren'i Josefa rehefa nizahana toetra naseho amin'ny fanatahotra an'Andriamanitra izy dia naseho n'Andriamanitra ny programa manaraka. Androany ariva ihany koa miatrika fizahn-toetra isan'androtsika, miatrika sedra, miatrika fitsapana. Ao anatin'io farafakeliny tsaroko foana ity teny ity izay tenen'i pasteur Rodolphe. Mety tsisy vitanao daholo ozy izy ny zavatra rehetra asain'Andriamanitra atao fa tia ozy izy mba hazony.
aza sasa manota zay fotsiny journée resantsika mety hoe miainga maraina mety hoe tena tsy tafavavaka fa mavetsatra an'izao tsy tafanokatsah baiboly fa masivatra an'izao tsy tonga tany amin'ny fanatrehana lavitra loatra ny trampokony hoe etsetretsetra zao fotsiny naizanaiza misy ianao ninina ataonao aza sasa manota avy areny hoe matahoran'Andriamanitra hoe ohatry ny ahoana le matahotra an'Andriamanitra ndao tsika hijery zavatra niainany Abraham Josefa Genesis 7:7 tonga teo anatrehany ny vadiny lehibehany zay nampiasainy devoly hitily no aviny raha fijery maolona dia ohatrany hoe tonga avy any le ramatoa ilany Josefa fotsiny eo amin'ny nofo fa rehefa tena mifantoka tsara ny mamaky an'io teny io devoly maniraka an'io vehivavy io mitily no aviny Josefa zay misy ifandraisany nahoavina olona be deaibe raha lavo teo Josefa dia mety maty mosary Egipta ary mety maty mosary Jakoba naran'i Jesosy o Josefa tamin'io vehivavy io tsy misy lehibe no zaha raha amin'ity trano ity tsy misy zavatra narovany Potifara vadinao amika fa tsy ianao satria vadiny ianao ataoko ahoana no anao an'izany ratsy lehibe izany ka andry araka aminao nefa ianao tsy vadiko fa vady amin'ny patronga dia anota amin'Andriamanitra ny olona matahotra amin'Andriamanitra dia matahotra ny anota amin'Andriamanitra ny fisehon'ny fahatahoran'Andriamanitra tao amin'ny Josefa dia izy tsy nanaiky hiara-handry amin'ny vady amin'ny Potifara tsy hoe ratsy tarehy le madama vadin'olona manan-katao zany hoe raha misy ny afaka mikarakara-tena tao Egipta aorian'ny vadin'ny Farao dia vady amin'ny Potifara mety tena hoe karazana vehivavy tena manintona ny karazana lehilahy adaladala rehetra fa Josefa tena nijoro ozy izy ka test io ary raha vao tsy maritra eto amin'ny test eto hidira amin'ny peste eto nefa raha ohatra ka miaritra tsara amin'ilay test dia miditra any amin'ny best safidy ianao androany peste sa best tany hoe fa raha vofany est tonga dia afava inona le izy best le tsara indrindra nisy tsara lavitra no io madama io ve le vady nomeny Farao tao aoriana ho an'i Josefa nisy toerana tsara lavitra no io toerana nisy an'i Josefa tao amin'ny Potifara io ve tamin'ireo maniman lasa prime ministre izy tena eny akaikinao mety mavesatra ny zavatra rehetra hoe fa misy zavatra tsara lavitra rapitso hoe tsy hainy devoly le izy hoe inona hoe fa fantany le izy fa tsara be dia manao ny fomba rehetra izy hoe tsy joroanao fa raha zah ianao hoe mijoroa tsara hoe hatramin'ny farany amen obolona toko 7:7 olona marina sy mahitsy izy Joba toko 1:9 adray obolona toko 7:1 zafady maika be aza manaonao hoendry matahoran'i Jehovah ka mifady ny ratsy zay pasteur avy any ambanivohitra ny mifady kininipotsy ohatran'izay matahotra an'i Jehovah ny any avy any ambanivohitritsika any an-danitra mifady ny ratsy alleloia rehefa misy zavatra mitranga dia ampidirina ty ny sainao fady atsika io Joba toko 1:9 ozy Andriamanitra tamin'ny Satana resaka tamin'ny Satana Andriamanitra ny teny Joba olona marina sy mahitsy izy matahotra an'Andriamanitra io sady mifady ny ratsy avy ireny hoe mifady ny ratsy hoe Petera 2:2 naran'i Jesosy satria vahiny sy mpivahiny nareo satria vahiny sy mpivahiny nareo fadio ny filany nofo fa miady amin'ny fanahy ireny Tesaloniana 2:5 fadio ny fanao ratsy rehetra Tesaloniana 2:4 zao ny sitrapon'Andriamanitra dia niana masina nareo hifadinareo ny fijangajangana amen rehefa nizaha toetra ny Abrahama Andriamanitra dia ny olona tiany indrindra nasain'Andriamanitra natolotra ny zanany Isaka rehefa nizaha toetra ny Josefa Andriamanitra
dia ny olona tiany indrindra ny dadany no ny esoriny teo amin'ny Josefa. Ny zavatra hitanao ve amin'izany? Te hijery Andriamanitra, sao misy olona tianao mihoatra noho izy, nefa ilay olona tianao cure-dent fotsiny eo amin'ny ratsan-tanan-kely anankiray dia efa marary izy. Fa ny Jesosy rezatra fantsika ny aretaonao anao, 1, 2, 3, 4 ho anao, dikan'izay tsy manana droit anao hiteny hoe misy olona tiako no Jesosy. Dia mizaha toetra Andriamanitra. So misy zavatra tianao mihoatra no ny Andriamanitra ao. Rehefa vita ny fizahan-toetra, Genesis 24:1, ary Jehova ifantahany Abrahama tamin'ny zavatra rehetra. Rehefa vita ny fizahan-toetra tamin'ny Josefa, Genesis 41:45, ary nataon'ny Farao hoe Safinat-Panea no anaran'i Josefa. Dikan'ny Safinat-Panea dia hoe trésorier du glorieux repos, treasury of the glorious rest. Zay le test tondra ny best. Raha zay ianao miaritra kely fa misy zavatra tsara be ao ambadika ao. Ary zay ke mahatonga Paoly ny teny hoe zay miara-miaritra aminy no hiara-manambonahitra aminy. Sola ve niaraka dia pironina vo hatramin'ny farany. Hatramin'ny farany. Afaka miaffronter test ianao rehefa matahotra an'Andriamanitra satria fantatrao fa zay le test. Dao tsika isaina hoe tsy fantatra hoe le test tonga avy any Andriamanitra teny hoe avoay! Inona le avoay! Inona le avoay! Zao ianao ny androany ariva vao miteny Andriamanitra hoe ianao nefa miteny hoe matahotra anao. Dia gaga Andriamanitra. Tsy mila tenenina tsoa fa atao kely izy. Afaka miaffronter test ianao. Afaka misurmonter test ianao. Afaka mitransformer test ianao. Alléluia. I Abrahama tonga dia nametran'Andriamanitra confiance. Tonga toy izy Andriamanitra hoe Abrahama, tonga dia avy aminao ny poirany bénédiction rehetra ho an'ny tany sy ny génération rehetra, ary avy aminao tsy maintsy hivoaka ilay mpamonjy programa tsara tarehibe. Tsy ho ela. Josefa tonga dia nitenen'Andriamanitra napaka ny Egypta sy ny vary mandritry ny mosary. Ozy ny asan'ny apôstôly 10:5-7 amin'ny anaran'i Jesosy. Fa amin'ny firenena rehetra zay olona matahotra azy ka manao ny marina no ankasitrahany. Miangavy ianao hoe hikatsaka ny fankasitrahan'Andriamanitra. Fa rehefa ankasitrahany ianao, amorainy ny zavatra rehetra. Miseho ny fankasitrahan'Andriamanitra rehefa matahotra azy ny olona anankiray. Miseho ny fahatahoran'ilay olona an'Andriamanitra rehefa tonga ny test. Ny test tonga anao amoaka ny fahatahoran'Andriamanitra, ary fahatahoran'Andriamanitra tonga n'Andriamanitra amoaka ny fankasitrahany hoe wow, ankasitrahako ianao. Nisy miaramila romana anankiray Corneliu ny anarany. Gentilisy satria romanina, italianina. Ao amin'ny asan'ny apôstôly 10:10, zao voalaza ao amin'ny anaran'i Jesosy. Teo am-pivavahana izy tonga dia nisy anjely mipotra avy any. Minaran'ny tompony 9:4. Ary noho ny mibanjina an'ilay anjely Corneliu dia raiky tahotra ka nanao hoe hoana tompoko. Olay anjely taminy Corneliu, ny fivavakao sy ny fiantranao dia efa tafakatra ho fampatsiarovana eo anatrehan'Andriamanitra. Eo aloha ny Baiboly dia milaza fa ity Corneliu ity dia olona sady mpivavaka tsara, ny mpanao fiantrana, fa indrindra matahotra an'Andriamanitra. Ny olona matahotra an'Andriamanitra tsy maintsy vangin'Andriamanitra. 2023 nampananteny Jesosy fahamangy ianao. Raha tianao ilay famangina tsy ho diso amin'ilay toetranao, asehoy amin'ny fotoana rehetra chaque seconde amin'ny tombonandro omen'Andriamanitra anao fa matahotra azy ianao dia tsy ho diso ny famangina ianao amin'ny taona tsara indrindra ho anao ity amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta.
ty lehilahy ty gently safozy Andriamanitra eo vangiko. Firy ny jiosy mety niantso tao amin'ny tanàna io fa tsy mivangina Andriamanitra. Anankiray no naparisika n'Andriamanitra ho vangina, tsy jiosy fa romanina matahotra n'Andriamanitra. Zavatra nanahitra tamin'ilay tenen'ilay anjely toy ilay anjely, mahatonga anay midina ty satria ny vavaka ao mihitsy ny tafiakatra, ny fiantrano ao mihitsy ny tafiakatra. Tafiakatra ho fampatsiarovana eo anatrehan'Andriamanitra ilay 4 teo. Ozy ilay anjely, ny fivavaka ao tafiakatra. Moa filière scientifique zay ohatra misy lojijika ohatra ny verimberina zay any. Matoa zany misy miakatra dia misy tsy tafiakatra zany. Amen. Matoa zany misy vavaka tafiakatra. Misy vavaka zany tsy tafiakatra. Ka izy tsy ho an'izay mivavaka. Tena mivavaka. Tena kekinao mety tsy tafiakatra hoe. Tafiakatra ny fiantranao. Misy fiantrana zany, ianao zany ny afa-po amin'ny fiantrana. Manome asay androany. Fa tsy mikoty eo an-danitra satria tsy tafiakatra. Fa nen'ity lehilahy ty tafiakatra. Ho fampatsiarovana eo anatrehan'Andriamanitra. Satria anisany manamarika ny asan'ny apôstôly toko 10 dia io lehilahy io matahotra an'Andriamanitra. Matoa tafiakatra ny vavaka nataon'ny Kornelio dia misy karazana vavaka sy famafazana zany tsy tafakatra. Matoa ilay anjely ny teny fa tafiakatra ho fampatsiarovana, mahatonga an'Andriamanitra atsiaro. Misy karazana vavaka sy famafazana zany ataon'ny olona tsy manetsika an'Andriamanitra atsiaro. Ianao atahotra an'Andriamanitra. Raha efa matahotra azy ianao tohizo. Raha mbola tsy matahotra azy ianao misafidianana takarivo ity, tena atahotra azy marina. Tsy misy afa-tsy tombotsoanao ambadiky ny fatahoranao an'Andriamanitra. Aza noho ny amin'ny tombontsoa no mahatonga anao atahotra azy. Hoe te ahita anjely miodidina dia mody matahotra, fa raha vao tsy mahita anjely ireo anatin'ny herinandro tonga dia verina dalabe. Aza manao an'izany. Mahasoa ny mandrakizay anao ne anao miaina amin'ny fatahoran'Andriamanitra. Aza sanday n'Andriamanitra hoe hijoro pendant une semaine. Misy valibavaka rasako zay. Tsy voka zigara mihitsy. Tsy sorotoka. Tena hitandrina. Facebook zany zara. Raha misy sujet zay fotsiny jereko. I fotsiny ato dia piako. Fa meko herinandro ianao tompo. Raha vao tsy mivaly eo io vavaka i semaine. Toy izay Andriamanitra hoe afainganiko ny semaine tsy valiko dia inona ny ataonao. To dia ataon'Andriamanitra an'izay. Gaga ianao lahady mifolatsinainy une semaine. Toy tsy tadidiko ilay une semaine dia Andriamanitra efa miandro eo. Atahotra sa tsy atahotra. Raha zay ianao miaina tsara fotsiny. Amen. Tsy mahasoa anao ne isetroka be tafiditra iny. Tsy mahasoa ny lalan-drahanao iny resaka alikoly. Manimba zavatra be dia be ao anatinao iny. Io ratsiratsy saina kely io tsy mamparary endolo. Io miazona lolo-po tsy mamela heliko io mamparary fo. Matahora azy fotsiny. Aleon'Andriamanitra jentilisa matahotra azy. Toy izay jiosy tsy matahotra azy. Ka eto zany tsisy idirany hoe foko voafidy. Génération choisie tsy izay. Fa matahotra sa tsy matahotra azy aloha ilay olona izay mangetaheta azy. Mahita fa matoa ianao tonga eto amin'ity takarivo ity efa hitan'Andriamanitra efa matahotra azy ianao fa manaitra Andriamanitra mba hampiditra 5e ianao anatin'ilay fatahoranao azy amin'izay. Zany hoe mampiditra vitesse supérieure fotsiny satria hiaraka nareo mianaka amin'ity taona ity. Ary ny fiarahanareo amin'ity taona ity tsy hitovy ohatry ny taon-dasa rehetra. Ho accéléren'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Ho récupéren'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Ho angonon'Andriamanitra ny zavatra rehetra tsy niseho hatramin'izay satria misy fahavononana matotra be ao anatinao satria fantatrao an'izay zavatra andrasan'Andriamanitra. Aza sandain'Andriamanitra hoe atahotra anao ary satria izao tia ny andrasako. Aza atao an'izay izy. Matahora fotsiny dia velao Andriamanitra andamina taimina sy ny planina rehetra na mbola tsomeny ary io. Aza io foana fa matahotra azy ianao. Mahafantatra ny tokony ataony izy rehefa tena hita fa matahotra azy pire ianao. Hébreu 4:15 naran'i Jesosy.
finoana ny namondranany enoka ho tsy hiara amin'ny fahafatesana ka dia tsy ity izy satria nafindra an'Andriamanitra. Raha ianao zany nanao kasikasika poka neraka tamin'ny enoka, azoreo tiako tenena antotra ihany tsy hita ntsony enoka satria nanjavona izy ary Andriamanitra nampanjavona azy ary tsy miverina ntsony izy. Tia misy ireo marika kely talohany namondrana azy dia nambara fa maninona hoany milay teo masin'Andriamanitra izy, nankasitrahan'Andriamanitra izy. Raha mamaky ny boky ny Hébreu ianao dia hoe fa ahoana le fankasitrahan'Andriamanitra e? Any amin'ny boky ny Asana Apôstôly izy le miteny hoe zay matahotra azy no ankasitrahana. Ko matoa zany enoka nanjavona satria nankasitrahana, nandritry ny androm-piainana zany ty lehilahy ty natahotra an'Andriamanitra. Enoka dia voalaza fa tsy nampandalovin'Andriamanitra fahafatesana, nanjavona. Finaritra mihitsy miteny an'izay, nanjavona. Kitanao misy olona miteny hoe tsisy fanjavona an'izany e, sefo mamaky Baiboly izy efa nisy ese. Efa nisy ese rsea. Zay mahafinaritra an'Andriamanitra. Aleo manao zavatra dia ataony ese aloha. Jereva ny enoka. Manjavona. Tonety izy zany. Ataoko vazivasy fa fantany hoe mety le izy fa ho anao le ese. Mba hisokatra amin'ny masom-pananao. Fa tsy hampozina tsy ho fantatra hoe oviana. Mety rariva, mety rapitso, mety afaka-herinandro. Raha nanjavona ny anankiray Andriamanitra amin'ny teo fanjavona daholo izay ankasitrahana. Azany amin'ilay fanjavony napetraka fantany hoe anjavona sa tsy anjavona za loatra manana momba amin'ny ka le izy zany tany hoe de manière scientifique zany ty vatany ty ve dia to dia anjavona karaha tsinaka ny poussière any na carbone. Aza any ny alefa ny adevitra. Fantany napetraka dia zao izy ireo manjavona ireo zao mivaliny izay ankasitrahana. Deuxième question, ianao ve zany anjavona? Troisième question, matahotra azy ve zany ianao? Quatrième question, mbola toziko ve? Valiny zay oui. Alléluia. Aza mihainy olona miteny zay zao rahalahy. Fahasoavana efa mba fahasoavantsika zao dia maso manao zay tiantsika joli la vie efa nentin' Jesosy tamin'ny hazo fijaliana daholo zavatra rehetra. Sorevan'Andriamanitra ohatry sao. Avereny kely resefa ohatran'ny tsy henoko tsara hoe maninona? Tsy haiko na ohatran'ny hoe tsy lalidalovana ny soko fa mare fa maninona hoe? Maso manao zay tianao zay manana an' Jesosy. Dina zany idirana fatahoran'Andriamanitra ohatra ka mandeha zoli fotsiny fiainana, tsisy sedra, tsisy izan-toetra, misy toka tonga dia sotroina dia mamela ny eloko fa ianao be famindra. Ohatr'izany ve fahitantsika an'i Jesosy? Stricta be Jesosy te hita amin'ny famonjenanao. Lafo loatra le vidina aloha, ny raha mihitsy nalatsany ary tonga dia ritra teo amin'ny hazo fijaliana. Ritra! Ohatranao inona hoe ritra mivolaka, ohatran'iny koa Jesosy, ritra ny rano. Ho famelana ny eloko ao. Dikan'izay, te hita olona mijoro izy. Ary mahita fandroany ariva, misy génération ho ajoron'Andriamanitra eto, le karazan'olona tena mijoro, mahafantatra tsara hoe izy Andriamanitra! Matoa misy fatahoran'Andriamanitra mizavatra ao zany hatrehany. Mety tsy ho ela, resaka fitafy resantsika ohatra. Mety tsy ho ela, mitanjaka ny lamaody, tsy ho ela ao dia ianao miakanjona hoe mijerijereny olo tena vava mihitsy. Satria Baiboly dia milaza fa heratsy zao fiainana zao. Sendra tafatompo ny masonao avo leo ho any an-danitra. Tena zany angely izy e. Enao hoe tsy manamaso e. Tsy mandidy hoe tsy mahita ninina. Mahita anao fa matahotra an'Andriamanitra. Tanao amin'izay izy. Mahita ianao fa matahotra an'Andriamanitra. Dia mety mahita ianao fa tsy mijery. Tsy mamela ny eloko Andriamanitra reto koa manao fitafy. Ilika dia mankasitraka an'Andriamanitra sy midera. Jereo any an-dany fa any an-danitra miakanjo tsara daholo ny any an-danitra jereo. Oza misy miteny karaha roby ny anaovan'ny anjely, karaha mijery zao dia ambany roby ny anjely vao jery. La be zany sainao zany. Aloha verina ato aloha. Revenons dans le cours, s'il vous plaît.
ozy le amin'ny Roland Garros reny silence. Enoka dia voalaza fa tsy nambadalovon'Andriamanitra fahafatesana fa nanjavona satria nankasitrahany. Tandindo ny fanjavona ny fiangonana. Natahotra n'Andriamanitra Enoka dia nankasitrahana dia nanjavona. Fa inona ny fifandraisan'Andriamanitra sy Enoka? Haitsika io tantara io. Nampitandrina ny Enoka Andriamanitra hoe Enoka, isy ny farany. Vao nahenao an'izay Enoka, ny andro tsiny. Isy ny farany. Raha izay. So androany ny farany. Roa zay. Matoa zany olona ny tena isy ny farany. Viany Jesosy ny tena fa ho avy. 2023 tsika mandraka. Tsy fantatrao zay Jesosy. Raha izay. Faharoa raha isan'ilay olona ianao miteny hoe eny. Tompo mitonam-bavaka n'ity fahazarany ratsy ity fa mois de mars. Mois de mars any nga amin'ny larobia Jesosy tsy elany esany. Dia tsy fantatrao zany le antony jeroany Enoka. Enoka tsy nangatakandro satria fantany fa matoa Andriamanitra miteny mety androany. Amboary zany sainao. Tereo ny ao anatinao. Vao mifomaraina amin'ny voalohany, alleluia, andro mahafinaritra androany fa mbola tsy tamin'ny masoko anaovan'Andriamanitra zava-baovao. Fa mety androany koa ny farany. Tanao le équilibre le izy. Le anankiray tonga dia motivaka be ianao. Tonga dia tena terre et terne. Zay tsy vita hatramin'izay fidaina androany. Zay tsy azo hatramin'izay azo androany. Zay tsy hita hatramin'izay hita androany. Fa asio baliza anankiray aty amin'ny ilana hoe fara androany kosa ny farany. Dinanao ataonao. Ohatra, amin'ny larobia farany. Larobia atoandro amin'ny 12. Dia misy mpanompon'Andriamanitra mba miteny hoe sekoly larobia maraina, anasana antsika fotoana sarobia. Ny atoandro farany mino fa miaraka amin'ny etakelytsika tonga. Andriamanitra ny ankohonana ianao. Nyrety izay miomana mandritra nyity fotoana ity. Tenenina akaikinao, amboarany sainao hoe atao voatry ny androany hoe. Fa raha zany tsy tandrina ianao hoe. Any amin'ilay méthode ampitandremana mihitsy no aneran'Andriamanitra hoe hitanareo, zay mahatonga an Jesosy tsy manome daty. Izy angeny namoronanao, fatany tsara ny ianao. Ry tany sy ny fiangonana 5 juin 2023 ny tonga. 4 juin vao misy fivoriam-bavaka genjana palais des sports, Coliseum, stade Mahamasina. Iara hitsena ny tompo tsisy mody tsony. Azonareo ve ny tiako tenenina? Fa tsy izay le izy. Fa le ianao miambina isan'andro. So androany le izy. Teneny malefaka ny eo akaikinao. So androany le izy hoe. Aza lefa rapitsy le tokony androany hoe. Le fiovana androany hoe aza andrasana rapitsy hoe. Fitao androany hoe so androany le izy hoe. Asio tehaka mafitsara ho antao. Ny olona matahotra an'Andriamanitra dia misaina fa ny andro an'io dia tokana. Tsy fantatra izay ampitsy fa ny androany aloha nomen'Andriamanitra ary ny tsara indrindra dia omena ny tompo androany. Ny olona matahotra an'Andriamanitra dia tsy manao planina atahotra an'Andriamanitra rapitso. Fa androany. Asitsika ve zany? Tsy hoe noho izany teninao zany. Tsy hita ve vendredi androany aloha fitaina kely vendredi magnifique aloha fa rapitso promis tompo. Tandremo fa so androany ny toriteny farany. Renao. Ny amin'ny androany. Misy manana tsy tiako mihitsy so toriteny farany zay. Fa maninona? Ka ianao tsy ho avy rapitso? Tsy afaka. Cornélie Romanina Gentilisa dia mpivavaka tsara sady natahotra an'Andriamanitra. Tafiakatra ny vavaka nataony. Tafiakatra ny fiantrana nataony. Hitan'Andriamanitra fa natahotra an'Andriamanitra izy. Nankasitrahan'Andriamanitra izy. Fa manko zavatra ngeza be anankiray. Cornélie mihitsy tsy tafiakatra.
mila vonjena Kornelio. Ny famonjena dia ho an'izay matahotra azy ihany koa. Tsy navelan'Andriamanitra hoe fa maninona ny vavaka fotsiny tafakatra ty dia ho aiza izy raha ohatra ka tonga amin'ny farany ka izy jentilizako fonjeo teneno izy fa akaiky mpamonjy izy. Sy mihira daholo reo raha vao Andriamanitra miteny tsy maintsy mihira daholo na Petera na izy akaiky mpamonjy tsy maintsy mety tsy apozinao misy patron masika be ao anatin'ilay tena asika iny to dia kasian'Andriamanitra izy rasendra handinana izy na to dia mihira aminao eo ho tsaronao ty fotoana andro ny arivo ty iny ary le nitenenina tamin'iray Zomà tanena dia manina ianao avelao izy hiratra amin'ny farany. Halleloja. Andriamanitra ny afaka mampiasa ny olona rehetra afaka mampiasa olona tsy apozinao ny tompo naniraka amin'ny Petera Andriamanitra mba handray famonjeny Kornelio. Ozy Andriamanitra hoe faly fa tafakatra ny vavaka nataony, faly fa tafakatra ny fiantrana nataony, tsaroko reo fa ny tena taopoko izy mihitsy ny tafakatra ty, fonjeo izy mba hiakatra ty. Amen. Apocalypse 22:20-21 naran'i Jesosy. Hoy ny tompo eny avifangana amen. Hoy Jaune avy Jesosy tompo. Ho amin'ny olona masina ny fahasoavan'i Jesosy tompo. Amen. Ny faran'ny Baiboly dia miresaka ny amin'ny fiavian'i Jesosy sy ny fahasoavany. Iverina ny tompo ary nanome ny fahasoavany izy hanampy antsika hanomana ny fiverenany. Ny fiverenan'i Jesosy natao ho fantarina, ny fahasoavan'i Jesosy natao hiainana, fa ny fahatahoran'Andriamanitra atao. Mpitoro teny toko 12:7 ty mba anisan'ny zavatra feno fahendrena tenen'ilay rangahy hoe Solomon. Hozy izy reto rehefa are zany rehetra zany mba enoy ane, mba enoy moe zao ny farany teny. Niza be kafara sy be resaka eo ty farany. Andriamanitra no atahory. Fa maninona olo-kendry be ohatr' zany manome lesona hoe Andriamanitra no atahory? Ny antony raha ho avy Jesosy matahory azy ianao ampiandrasana azy. Voaray ve? Tena voaray ve aloha tsika zany tsy ho avy ny tompo ho avy izy iverina izy alleloia dia mandendegona fotsiny fiainana ohatrany tsy zay. Mandehandeha eo ambany sitrapon'Andriamanitra ianao mitandrina tsara satria ny fiverenany sy ny fiaviany sady hitranga ny te ahita olona mijoro izy na dia eo ary ny fahasoavany satria ny fahasoavany nomeny mba hanampy ianao fa tsy hoe hoararotinao hanaovana fitondra tena tsy mendrika. Tena kaikinao aza ampidirina amin'ny fahasoavana le fitondra tena hoe le fahasoavana avy amin'i Jesosy hoe le fitondra tena avy amin'ny safidinao hoe ny fiafaran'ny teny rehetra ninninona na mampahery toy ny inona na manitsy toy ny inona ao aorianan'ny fanondronan'i Jesosy dia tokony hitondra fatahoran'Andriamanitra ao anatin'ny olona. Apocalypse 14:6 minaran'i Jesosy. Ary hitako fa indro nisy anjely ray koa nanidina teo voan'ny lanitra nanana filazantsara mandrakizay hotoriana amin'izay monina ambony tany sy amin'ny firenena sy ny fokom-pirenena sy ny hafa fiteny ary ny olona rehetra. 7 nanao tamin'ny feo mahery izy filazantsara mandrakizay fetsony boky ny Apokalypsy azy vao manomboka ny filazantsara mandrakizay matahoran'Andriamanitra. Io anjely io zany manidina dia zany ny teneny matahoran'Andriamanitra. Azonareo ve? Izay aloha fahitako satria matahoran'Andriamanitra. Miangavanareo matahoran'Andriamanitra. Mino kosa hafa mba mahazoazo forma tsara le anjely tonga eo ane fa na le ray le message raisiny ran'Andriamanitra. Matahoran'Andriamanitra. Petera 1:7 dia vamarantsika aminaran'i Jesosy. Ahoana no ahafahako miaina sy mampitombo an'izay ao anatiko isan'andro.
ary anaran'i Jesosy, ary raha ilay tsy mizatavan'olona fa mitsara araka ny asan'izy rehetra no antsoinareo hoe ray, dia mitondra tena, zay amin'izay ilay izy, amin'ny fahatahorana mandritry ny andro ny fivahiniananareo ety. Raha vao mametraka ny tenanao ho tompo-tany ianao dia tsy atahotra zany. Fa raha vao mametraka ny tenanao ho mpivahiny dia mailomailo ianao fa tsy eto ny tena tanindrazanao, fa ao amin'Andriamanitra no niavianao sy tsy maintsy hiverenanao ary hitoeranao mandrakizay. Hozy izy Petera, tsy afaka tahotra izay mametraka ny tenany ho tsy mpivahiny. Vao maraina mametra ny tenanao tompo, mpivahiny eto ambony tany étranger, tsy ponina eto dikan'izay tsy natao aritra eto raha ataontsika hoe mandeha any amin'ny toerana anankiray ianao, ohatra hoe miala eto dia makany 10 pointe ohatra, dia mandeha ny lalan'ilay miala eo tamatavy makany 10 pointe iny, dia mahita toerana tsara tarehy, mahita morontsiraka, misy fasika, misy ina moa akondro, coco, mahafinaritra ery, dia misy olona miteny hoe tsara ty antenana, dia mety ho tsara jerenao fa tsy mampiraika anao satria fantatrao fa tsy hipetraka eo ianao. Tsy eo ianao zany tsara ne zany coco zany, tsy hipetraka eo ianao, tsy avy eo ianao. Le poninao tsy ny teny mihitsy hametano anao, efa diva alina ny andro tsisy hapetrano ianao. Inona ny réactionao voalohany? Tsara le izy fa andao toy izy na lalana. Tena akaikinao, mety mahita zavatra tsara eto ambony tany hoe toy izy ny lalana hoe, toy izy ny lalana hoe, aza mijanona eto ianao. Tehaka mafy tsara ho an'Andriamanitra. Ny olona mahatsapa ny tenany ho mpivahiny lasa mitondra tena amin'ny fahatahorana. Amin'ny mampivahiny ianao tsy manana fotoana maharitra eto ambony tany ianao. Mandritra izao fivahinianana izao no ilana n'ilay fahatahorana. Tsy rehefa miditry ny lanitra ianao vao hoe ahoana daholo ry anjely, za matahotra an'Andriamanitra va iza ny ilana an'izany, aty an-danitra aty. Sy ilay anjely hoe maty tsy mila anjely, ny aty efa mety daholo fa tany ambony tany ny ilana an'izay. Ka raha eto ambony tany ianao, eto mihitsy ny ilana an'ilay izy, ary eto mihitsy tokony hamohanao an'ilay izy. Miamitombo ny fahatahorana an'Andriamanitra ao anatinao rehefa miamitombo ny fahatsapahanao ny lanjan'ny fifalian'Andriamanitra rehefa miaina amin'ny fahamarinana ianao, ary rehefa manomboka miatsapanao ny vesatry ny alahelon'Andriamanitra rehefa manao zavatra tsy tiana ianao. Mandinihy ny teny vavah makatoava. Korintianina 2:7 amaranako azy ambaran'i Jesosy. Koa raha maninareo teny fikasandreo isika ary malala, dia aoka isika hanadio ny tenantsika, hanadio ny tenantsika ho afaka amin'ny falotona rehetra na amin'ny nofo na amin'ny fanahy, atateraka amin'ny fahamasinana amin'ny fahatahorana an'Andriamanitra. Azavela loto ny tenanao. Amen. Azavela loto fomba fijerinao. Azavela loto ny fisainanao. Azavela loto ny ao anatinao. Azavela loto ny teny aloky ny vavanao. Arovo ny tenanao tsy aloto. Diovy ny tenanao miaina fahamasinana avy amin'ilay fahatahorana an'Andriamanitra. Amen. Raha fitinina dia maloha Andriamanitra manao fizahan-toetra dia te hizaha toetra. Hitantsika tanatin'ireo andalan-tsoratra masina marobe mifanesy fa ilay toetra tiany ho hita dia zasa ianao ve matahotra azy sa tsy? I Abrahama ny zan'Andriamanitra toetra dia hita fa natahotra azy, Josefa ihany koa. Mino fa mitetakarivo ity zasa ianao ihany koa raha ho zan'Andriamanitra toetra dia hita tokoa Andriamanitra fa matahotra azy tsika. Ny olona matahotra azy dia mifady ny ratsy, ary rehefa matahotra azy ianao dia ankasitrahany. Azo antoka fa rehefa mpanjavin'Andriamanitra manjavona ianao. Tsy ny vavaka ataonao fotsiny tian'Andriamanitra ho tafakatra eo aminy, tsy ny famafazana sy ny fiantrana ataonao fotsiny tian'Andriamanitra ho tafakatra eo aminy, fa ianao bolonga amin'ny be mihitsy koa tiany tompo tonga ao aminy, amin'ny fotoana tokony hiakaranao ao aminy.
filazantsara mandrakizay ny ambavany anjely dia hoe matahoran'andriamanitra ny afahantsika mampitombo sy mitahireny zany ataovy anatin'ny fonao fa tsy manana koatra ny androany ianao mpivahiny ianao matoa misy sedra misy ny tsara mihoatra matoa misy test misy mibest amen tsangana vetivety dia hivavaka tsika raha minaran' jesosy isaorana ianao sy ankasitrahana anao ny teny mpanairana mpitiavana amin'ity takarivo ty tsy natao andositra fizahn-toetra izay ary tsy afa-miala amin'ny fizahn-toetra ihany koa androny ariva nomenao teny toky fa te ahita fotsiny ianao hoe matahotra anao ve izay sa tsy tsarovony zanako tsirairay amin'izay manatrika eto androany anina fahatsapana vaovao hiatrika ny taona manontolo satria te ahita ny famanginao izay fa raha natahotra anao Kornelio na jentilisa aza dia nivanginao tamin'ny famonjena aoka isy fahatsapana miova ao anatinay ametraka ny isan'andro ho toy ny andro anankiray tsy miverina ary tsy hitsinjo akory misy indray ny rapitso mba ahafahanay mijoro manome voninahitra anao mba ho ankasitrahanao amin'izay tombon'andro isan'andro omenao anay saotra betsaka Jesosy fa ampatsiahivinao foana izay fa tsy poniny ny tany mihitsy fa tena mpivahiny ary natao ody ao aminao sokatra amin'ny masompanahany rehetra amin'ity takarivo ity ho tapa-kevitra tena amoaka sy aneo an'izay fatahorana anao izay ka hifadany ratsy ho fenonery sy tanjaka avy amin'ny safidy ao anaty anao tsy amin'izay mampalahelo anao fa tena hisafidy kosa andeha anao izay mampitsika ianao sy izay ilainao ny aminay menaran' Jesosy amen sy teka mafitsara ho an'ny tompo a mahazo toerana vetivety anao fanaty sika dia manao vaovao pasteur izay tompona ndray dia miveriny-tsika Alleluia. Tai Jesosy tsika rehetra anao mifanatitra ho an'i Jesosy tsika nomay voninahitra azy araka tenin'Andriamanitra eo ka tsy misy miseho foana tsy mitondra fanatitra eo anatrehako may voninahitra Andriamanitra tamin'izay rehetra nataony koa teo amin'ny fiainanao programantsika amin'ity herinandro avy ity dia tahaka an'izao rapitso maraina dia misy ny fotoanantsika eto ny fotoanan'ny communion amin'ny 7 ora maraina ka hatramin'ny sivy sasany eo tsika no eto rapitso avery koa eto tsika rapitso miaraka amin'ray latabatra amin'ny tompo ary aorinan'izay dia ilazana ny sampana rehetra fa manomboka miverina zany ny fotoanan'ny école de ministère ho an'ny isa-tsampany ny club d'enfant rapitso maraina dia misy aorinan'ny fotoana ny ambassador koa dia miaraka mivondrona mihevitra mitondra-bavaka ny asan'Andriamanitra rehetra amin'ity taon'ity ny choral manon ny répétition tsika rehetra mitondra-bavaka alleluia rapitso ny fotoanantsika zany tahaka an'izay amin'ny herinandro ny sekoly dia tahaka ny efa mahazatra dia latsinainy talatalarobia etsy amin'ny super u etsy analakely tsika ao amin'ny rihana faharoa isaky ny latsinainy talatalarobia amin'ny 7 ora ka hatramin'ny valo sasany anasanantsika ireo fotoan'ireo dia tongava raiso ny anjaranao tongava mandray tenin'Andriamanitra aza matahotra amin'ny larobia misy ny fotoana alleluia misy fotoana amin'ny larobia dia misaotra Jesosy tsika amin'izany rehetra zany soma amin'ny herin'ny androany eto ihanytsika manome voninahitra an'Andriamanitra sabotsy mbola eto ihany koa ny fotoanantsika amin'io herinandro rehetra io memboninahitra Jesosy isaorantsika azy any amin'ny fandaharany sy ny programa rehetra azadino any amin'ny radio anytsika any amin'ny 90.8 dia afaka mandray ihany koa ny tenin'Andriamanitra tsy tapaka ny takan'izany koa any amin'ny Facebook dia anasana atsika rehetra any amin'ny tableau daholo maso misy programa anankiray ty anasana atsika rehetra ho anao izay afaka amin'ny rapitso moa zany rapitso amin'ny rora tolakandro dia afaka manaraka somantsara ianao ao amin'ny hvkl-mission events manaraka ny séminaire miaraka amin'ny mpanompon'Andriamanitra izay tanterahana ny France io dia tahin'Andriamanitra tsika rehetra
raha manana fahafahana moa ianao makany a dia tain'andriamanitra. Alleloia. Dia itsangatsika ary ye satra tantananao dia atao hivavaka tsika. Misaotra ray tsara indrindra amin'ny anaran'i Jesosy, misaotra ny amin'ny famangina sy ny fanatrehanao tsy tapaka eto amin'ity toerana ity. Ary eto tokoa ny rendez-vous izay nomenao dia tsy tara amin'izany rendez-vous izany ianao. Mamangy anay mandrakariva ianao ary ny teninao no alefanao. Misaotra ny amin'ny fahasoavana sy ny fitahinao. Misaotra ny amin'ny fahafahanay mitondra ny fanatitra eto anatrehanao androany. Ianao ny ta ianao nanambina ny tsiraray avy tamin'ny asany, tamin'izay rehetra nataony. Ary miverina manome voninahitra anao izay miaraka amin'ny fanatitra amin'ity fotoana androany ity. Bakasitrao izao fanatitra izao ray tsara indrindra amin'ny anaran'i Jesosy. Fa vokatra ny fonay rehetra ary miaraka amin'izany koa ny fanoloran-tenanay. Anompo anao, anaradianao, atahotra anao amin'ny fotoana rehetra ho voninahitra ny naranao. Satria mizany ny olona tediavinao. Memboninahitra ny naranao ary isaoranay mandrakizay ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Teka mafitsika ho an'i Jesosy. Eo am-pitsanganana ihany tsika dia ataontsika tirity avaotsika indray ny fanoloran-tenantsika. Oka tsy handeha amin'ny fahazarantsika sy ianao fa tenin'Andriamanitra dia milaza hoe izay tarihan'ny fanan'Andriamanitra ny zanak'Andriamanitra. Jesosy amin'njoro izay androany anao voady eto anatrehanao indray. Tsy anao sangisangy intsony ny fiainam-pananay. Tikanao hoe tena mamiko hoe tena tiako indrindra malala ny foko ianao Jesosy tsy atakaloko an'izany iza tsy hosoloko ninonine fa hatramin'ny farany netsika sy anao hatramin'ny farany tikanao tena mamiko tikanao tena mamiko tena tiako indrindra malala ny foko ianao Jesosy tsy atakaloko an'izany iza tsy hosoloko ninonine fa hatramin'ny farany netsika sy anao hatramin'ny farany afoko izay mamifoko afoko izay maminy foko ety dia omeko anao nandahoay azy izao tontolo izao sao tsy alaminao nafaly ao malahelo ao teu fony ao nanani ao tsy laozanao kahity ao mivoaly fa anao afarany tiako tikanao tena mamiko tena tiako indrindra malala ny foko ianao Jesosy tsy atakaloko izany hatramin'ny farany netsika sy anao hatramin'ny farany afoko izay mamifoko afoko izay maminy foko ety dia omeko anao nandahoay azy izao tontolo izao sao tsy alaminao nafaly ao malahelo ao
androany farany ilazanao an'izany eto ambony tany hoe tianao Jesosy. Amin'ny fonao rehetra lazana tsy atakako na vola na arena na olombelo. Sigaretra miaraka fany dikwe tikanawe tena mami kwe tena tikitita alala ni fuku ya disosio siatakani kwa vizaliza susulu faharetanao sy indrindra ny fanampianao na isan'andro mba hanroso zay tsy ho kivy mba tsy ho kiviny ny laingany devoly fa mampaherezany fahamarina avy aminao. Raisy ny voninahitra tompony amin'ny fotoana androany ny amin'ny teny izay nomenao dia ankasitrahany be dia be misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy averiny aminao ny voninahitra fa miendrika ho anao zany. Mifampivavaka izay amin'ity takarivo ity satria izany no anton'le fotoana ho teraka ao am-pony tsiraray avy ny fahatahorana anao, hitombo ao am-pony tsiraray avy ny fahatahorana anao, hitoetra sy ho voatahiry ao am-pony tsiraray avy ny fahatahorana anao, ho tonga fiainana mora foana sy mora mivoaka ny fahatahorana ao amin'ny anaran'i Jesosy. Ny fanahinao miasa ao anatinay mampatanjaka anay, atonga anay tena afaka hisafidy ny lalany tsara izay izoranay amin'ny fotoana hitrangano ny fanontaniana. Misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy ny amin'ny famindram-po sy famelan-keloka vaovao androany, voavelany heliko ao amin'ny anaran'i Jesosy. Hoy ny Tompo tsy manameloka anao fa amin'izao sisa izao aza manota intsony, aza isiny izay tsy mino fa mino. Manonona amin'ny anaran'i Jesosy fanasitranana eo amin'ny fiainanao, manonona amin'ny anaran'i Jesosy ihany fisehoan'ny fahagagana amin'izay ilainao. Mety tsy ho voafarotro satria samy misy ny manjoa azy ny tsiraray avy, fa eo amin'ilay manjoanao io iainga eo amin'izay misy Andriamanitra ampitranga amin'ny fomba mahagaga an'izay ilaina. Zay le fahagagana teneko anao amin'ity takarivo ity, satria mahita Andriamanitra fa manomboka mahazo toeranao anatinao ny fahatahorana azy. Mandehana fa ho tehirizina ianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Tsofina rano mety ho fiaina-tokantranonao eo, mety ho fiainam-panahinao eo amin'ny anaran'i Jesosy. Salama ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Mety tsara io fianarana ankizy io amin'ny anaran'i Jesosy sy ny fianarana izay mbola mianatra. Tahian'Andriamanitra io anatin'io asa io, averiko indray sitrana amin'izay aretina manjoanao ka nentinao teto. Mitsatra amin'ny fanentainana, tapitra eto izao ny fampahorena, satria manomboka vaovao miaraka amin'Andriamanitra ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Izay nentinao teto tononona amin'ny anaran'i Jesosy, karakaray ny fanatrehan'Andriamanitra. Izay tsy afaka nentinao teto satria tsy eto fa hany, karakaray ny fanatrehan'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy. Netsika hivavaka ny amin'ny asan'Andriamanitra ny parira pitsoariva. Raha amin'ny anaran'i Jesosy, miompota teraka izay amin'ny ekipa rehetra ny ampitan-dranomasina.
ho tahinao a ny fotoanao abany eo raha-pitsoriva ho fotoana fahany rehetra zay nasainao ka nitarianao ho tonga eo fanatrehanao ary izay ihany koa zay afaka tompo anaraka directa na hijery izany amin'ny mega na iaino a dia mino izay fahandray zay anjaranay ihany koa tahireo fotoan'ireo hotrony ny fivorena hotrony ireo olona zay tonga manao sakrifisy ka mangetahitanao amin'ny anara maherin' Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Raisy nitsodrano zay tonoana amin'ny anaran'i Jesosy. Ny fahafenoan'ny fitiavan'Andriamanitra ray a fahasoavan'i Jesosy Kristy ary ny fiombonana avy amin'ny fanamasina ameno anao ho tonga fiainanao mahita ho marina aminao ny teny a fa zay matahotra an'Andriamanitra no ankasitrahany ho marina aminao ny teny tompo ary indro izao mba anao mandrakariva ambara-patonga ny fataperan'izao tontolo izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Sika tiaka mafy tsara ho tompo zay ny androany mikika be fa zafany zay ny androany. Alleluia. Sarao fahasoavana fa ny fahasoavan'Andriamanitra ny mato izao ary fahasoavan'Andriamanitra ny mato izao anareo amen. Tikanao tena mamiko tena tiako indrindra malala ny foko ianao Jesosy